Ampifaliana no iarabananao izay manaraka izao fotoana izao ka mialohan'ny hanombohantsika dia manasa anao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika. Ranay izay any an-danitra izao. Ao lay ray nahary ny lanitra isika. Tompony tompo mpanjakany mpanjaka mahay fanjavatra rehetra. Atolotray ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ka mandrakizay mandrakizay. Mety fafezana ny fisainana ka mahatonga anoty eo anatrehanao ka tanana fifonany manao izany evetra. Sotranao Jesosy noho ny fotoana izay omena. Ao ka mba hitondra fifahozana sy fanavaozana aminay mandrakariva ny eny fifandraisana aminao. Tonona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Alo anatin'ny loha-hevitra izay mitarika antsika ho amin'ny tena fifandraisana amin'ny Kristy isika. Ary averimerina matetika moa izany fa fitaka atao mpanjaka an'izao famahizinana izao. Ny familiana amin'ny fijerinao hifantoka any amin'ny faharatsiana. Satria nambara teto izany fa loza ho an'ny tany fa nidina ho aminareo ny devoly izay manana fahatezena lehibe ary mamitaka izy. Ary efa amin'ny tany io voalohany indrindra dia antsika fa amin'ny alalan'ny teny, ny fomba fitenitsika anie ny tena olana amin'izao. Raha miteny hoe loza, tsy misy loza akory nefa le loza dia lasa ohatrany hoe loza, misy loza. Raha vao miteny loza zany nge ka zava-doza anie zany. Fa tsisy loza mitanga akory fa tsy mety aminao fotsiny hoe loza fa nisy an'izao. Fa natao loza dia tena hita ohatra accident. Zany nge natao hoe loza. Fa le fomba fitenitsika zany na zavatra hoe voahitsaka nenjera vaky zao vilia tao hoe loza fa vaky le vilia, loza ahoana ary zany. Fa misy toe-javatra zany izay amin'ny tany ty tontolo ty eo amin'ny fiainantsika. Dia izay no mampatonga ny hoe rehefa tafiditra zany ny ota dia izao lasa nofehezin'ny devoly tanteraka ny saintsika amin'ny alalan'ny zavatra raisitsika amin'ny vavahady-tsaina ty na vava-saina ty. Hitantsika teto zany fa mifandray mivantana amin'ny olombelona ao amin'ny saina zany ny vahady. Indrindra moa Kristy. Fa ny fahanay masina no ifandraisany mivantana amintsika. Dia izay ny hitantsika teto hoe io fanahy masina io tsy inona ka fa fahazavany saina izay omena. Satria mpanjaka an'izao famezina izao mimezaka, mamitaka. Dia ny famitahana zany dia tsy aiza fa eo amin'ny filana. Dia voalohany indrindra aloha zany io famitahana io dia miainga eo amin'ny tsy fanomezana lohalaharana eo amin'ny bary. Ndao jerentsika mivoalazan'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko 7. Dia ny 5 fa any amin'ny tapany manaraka tapany faharoa amin'ny 5 io. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Lasa inona zany zao no mibaiko rehetra fahafinaretana. Fahafinaretana mandalo fotsiny ihany ary tsy misy heviny. Ary io zany ny fomba amitahany mpanjaka an'izao famezina an'izao ny olombelona. Io fitediavana fahafinaretana io. Aoka anie ho fantatrao fa ianao nge rehefa mihinan-javatra raha mahatsiaro hoe mamy tsy hoe eto amin'ny lela nge ilay izy. Fa eto zany misy fandraisana fotsiny eo fa hoentiny any amin'ny faritry ny atodoha. Dia miteny izy hoe mamy io. Anaporofontsika an'izay dia zao rehefa malay komana ianao ngainao mandray tsirokanina. Ohatran'izay ihany koa ny aretin'ny Covid anie tany am-piandohana dia zao sady tsy mandray fofona tsy mandray tsiro. Kanefa ianao mihinana. Zay zany dia anaporofona fa tsy le zavatra ivelany ka ny devoly zany hamitaka anao eo amin'ireo zavatra raisin'ny retsika dimy ireo. Fa le izy ao amin'ny saina no mibaiko. Ny zavatra rehetra zany dia saina avokoa no mibaiko. Fa eo zany ilay fanajambana. Ka raha miresaka n'io saina io dia misy fanambarana ohatran'izao. Miezaka mandrakarivo Satana
hiasa lalina ao amin'ny saina sy fehizany. Ka feheziny zany io am'ireo retsika dimy. Satria inona ny zavatra tena katsahan'ny olombelona? De sao nge ndao resitsika ny eo amin'ny Jaona Jaona voalohany toko faharoa andiny ny fainambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andiny ny fainambin'ny folo. Fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Zavatra omeny ity tontolo ity zany tsy iza moa mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao fa ny devoly ane. Satria hitantsika teto fa nazera teto amin'ity tany ity izy ary miezaka amin'ny feny saintsika izy. De io ambaran'io fa inona zany zao lay filana de ny filan'ny nofo, filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana. Zany hoe napiditra filana izy zany. Amin'ny teny ve de besoin. De zay mahatonga antsika hoe lay filanan'ny famonjena, lay filanan'ny Kristy tsy lasa lohalara fa nanatanteraka ny sitrapo. Zay le hoe tiany fahafinaretana mihoatra noho ninona sitrapon'Andriamanitra. Ka io zany le hoe hiasa lalina ao amin'ny saina izy ifehan'izay. De io tokoa zavatra manintona anao hoe mahafinaritra rehefa andeha hitsenany. De izay zavatra manintona rehetra any de iny aloha no azo voalohany. Fa le tena izy amin'izay tsy azo de lasa zao zany. Lasa friperiny azonao voalohany de tokony hividy voatabia ianao. De zao voatabia aloha vidiana satria iny azona arizato. Eto zany lay famitahana de manahirana io. Zao mantsy ny fanambarana. Mifeny vatana iray manontolo ny saina. Ny fihetsika rehetra na ratsy izany na tsara de mianga avy ao amin'ny saina. De zay mihitsy ane le izy. Tsy ny basy ny mahafaty fa ny olona manana lolom-posingidi-po. Rehefa mahita an'le olan-kalana de raisiny basy de tifiriny. Tsy ny antso ny mahafaty fa le olona tezitra be amin'le olona anankiray de hitany azy dia trokoro. Izany hoe lay fifehezana ny saina izany. Ao ny olana. Mianga avy ao amin'ny saina avokoa. De ambara mazava eto zany fa zao ny saina no miankohoka amin'Andriamanitra. Ka eto zany lay famitahany lay mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao devoly sy Satana mamitaka an'izao tontolo izao de ambara ihany koa izy fa rainy lainga. De zay zany famitahana daholo no misy nefa ny soratra masina de mampitandrina tsara amin'io lainga io. Tandremo aza manao vavolombelona mandainga. Mamitaka. Zao nge mandainga ohatran'ny tsotsotra ohatran'ny tsy de misy olana. Ary ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra dia ohatran'ny tsy de manana olana. Tra mandehandeha satria ohatrany tsy misy metraka amin'ny vantana. Ary zay mihitsy lay famitahana ataon'ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao. Ireo rehetra tsy fandray ao amin'ny ati-doha izay mifandray amin'ireo taova rehetra amin'ny vatana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hifandraisana amin'ny olombelona sy hiasana eo amin'ny fiainana. Ka eto zany mazava zany io fanambarana io fa raha vao miresaka zavatra ara-panahy zany tsika retsik'io. Amin'ny teny vahiny de hoe système nerveux. Satria hitantsika teto fa mifandray mivantana ao amin'ny sainao ary io ny ampiasain'ny mpahary. Fa amin'ny alalan'ny fanamasina. Ka eto zany lay famitahana ataon'ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao de voalohany indrindra miainga amin'ny fisalasalana. Atao nge raisitsika ny Matthieu toko 4. Matthieu toko 4. De zao no voalaza ao amin'ny 1:130 aloha. De zao no voalaza ny teny. De aza manahy ianareo. Inona moa ny tena olany maro de manangy izy. Sao de tsy azo an'izao sao de tsy azo an'izao.
aza raha vao tafiditra zany ny fanahiana aloha de efa hiasa ny devoly, afaka miasa tsara izy. De teny izy, ka manao hoe inona no hoaninay? Izany hoe ity tontolo ity zany efa namorona fomba fandrahoana sy tsiron-javatra. Zao ange jereo tsara, ianao rehefa mandrava fa maninona mbola atao saosy ilay izy, nga iny tsisy tsirony. Ny olana zany zao de sombana aloha fomba fandrahoana. Ianao zany rehefa mahandro zavatra de mazava ho azy fa betsaka ny singa maty rehetra any. Ianao zany raha ohatra mahandro zavatra anankiray ka atao roa de efa lasa ny indroa iny ka sotroinao fa le vetiny, ka inona ntsony ny ao anatin'iny vetiny iny. De raha mamboly zany zao de ny karazana zezika ampiasaina efa manimba an'iny zavatra iny. Efa misy zavatra, raha mampiasa zezika simika ianao zany voalohany de efa misy nofo-tany simba ao, de ny tsinona koa efa simba. Any amin'ny fambolena zany izy de efa simba. Eo ampivalony rehefa alaina zany reny ohatra hoe maka anana ohatra, de ny anana ane tadidio tsara fa hariva no alainy le anane. De raha pitso maraina iny vao tonga eny an-tsena e. De zany hoe mandritra ny iny fotoana nalalana azy teny amin'ny fambolena iny teny amin'ny tany nambolena azy, ka mandra-pahatonga eny am-pivarotana de efa misy zavatra be deaibe very any. De raha ohatra zany tratran'ny andro indray koa izy de efa misy zavatra miala. De fomba nandrahoana de inona sisy hohaniny eo. Ary zay ny olantsika zany. Lasa mitady inona kay le hoe lay tiana teneny inona no hohaninay, matsiro ane ny relesana fa efa ninana ane ianao e. Fa mitady le zavatra matsiro ary be deaibe tsiron-javatra. Efa maninona? De alefa sara an-tsaina eny hohanao am'zay io paty io e. Fa tsy maintsy asiana saosy io. Fa inona zany ny dikany, tsy misy ninina ane zany le izy. Fa inona kay ny tediavin'ny olona, tena tediaviny de tsy hoe tsy mihinana izy fa mitady zavatra matsiro. Mitady ohatra, raha ohatra zany hoe anana ny laoka de mitady poulet de chair izy ohatra, mitady hena izy ohatra. Fa efa ninana izy. Dia hoe inona no sotroinay? Efa omenanao nge ny rano sotro madio e. Fa zavatra hafa, jus izay misy siramamy izay tsy atsara. Ary indrindra indrindra inona no tafianay? Fa ianao rehefa makany an-tsena, nga moa tsy filiperina azy voalohany. Ka eto zany lay famitana ataon'ny devoly zany de zao, lay zavatra ivelambelany, manaitaitra, ifehezan'ny inona ny fisainanao. De lasa iny no hoe filana. De tsy mitady le tena izy de zo io voagentsika be problème, tsy azoko mihitsy ry zavatra ika, zavatra tsy te misy heviny, tsy manan-danja. Jereo nge ny ao an-tokantranonao hoe de ataovy ny tombam-bidiny ao an-trano ao. Ianao milaza hoe tsisy nininonao, misy zavatra be deaibe matoa zany teny hoe ato an-trano tsisy ninino. Kinona daholo areo fanaka rehetrarehetra ao an-trano reo. Kinona daholo ry zavatra be deaibe ao an-trano reo mameno trano reo. Ka eto zany lay ifehezan'ny mpanjakan'izao ny saina mba tsy ahafaty, tsy hatakatra an'lay hoe ay ny fiainana ao am' Jesosy. Fa de varino. De zay tonga ataony be problème, de iny mitana ny sainao, masosotra ny vadiko, masosotra ny zanako, masosotra daholo zay olona rehetra zao. De iny mampatonga le fankisitinana noho izany. Ao am' Jesosy ny vahaolana. Ambary Jesosy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tena misy lalam-baovao am' Jesosy. Ary tena misy fahamarinana ao, ary tena misy fiainana ao. Zay mahatonga Jesosy miantso anao. Avia harifan-dahatra isika. Fanahita tahaka ny jaka ny fahotanao. De ho fotsy tahaka ny ora-banana. Dia mangatra karakara tahaka ny sily azy. De zao, adio tanteraka ianao. Manatona azy, ary ao ny tena misy vahaolana, ary ao misy ny fiatanana. Aza variny tao amin'ity tontolo ty tsony. Aza ambakainy ty tontolo ty am'izao zavatra rendrarendra ty tontolo ty, mahafinaritra amin'ity tontolo ty. Fa miverenao am' Jesosy de ahita ianao hoe ohatray. Aika ty ny tena izy, fa tsy ty. Hanampy anao ny fanamasina, hanazava ny fisainana, ary ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra, ary aiko hoe zay de hitondra fiainam-baovao ho anao izany. Andeha ary, amarina ny fotoana isika amin'ny alalan'ny vavaka, manasa anao hivavaka.
mivavaka isika misaoranao zay rirena lilanta sy ny tany tombotombazaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra no ny teny zay menao anay sarotra tokoa ny mahatakatra isitraponao amin'ny alalan'ny zavatra mety totoa ty mahafinaritra ny maso mampilendalenda ny zavatra tsara mahatsiro rehetra izay zay aloha ny katsahanay ary zay mahatony raha vao tsy misy an'ireny de efa tsisy jesosy tena omehery zay fa tsy manana tena tsy afaka mandresy tsisy erika tsy afaka miady amin'ny rendrarendra zao tontolo zao zay fanahinao enao amelombelona ny fanahy ka mba ahafahana mifehy ny filana mba hanana fahononany tena fa io ny tena olana amin'izao fotoana tsy mahay monina izy ka zay arosony ty fiarahamonina ty de tetiavana daholo de reny mampatonga ny fitrosana reny mampatonga ny tsy afaka ao anatiny reny fa zaran-dratsy rehetra na tena fao io Jesosy gataka ny herin'ny fanainao masina ary am'pizay mba hitotonao ny sangatana amin'nanoty Jesosy Kristy.